Lalam-pandrena misy amin'izao fotoana izao fototry ny krizy politika eto amin'ny firenena ka mila ovaina aingana hoy Dr Tamamy. Amin'izy ireo tsy vahaolana fifidianana amin'ny taona 2024. Tsy vahaolana ny firenena fa vidina an-dalambe. Tsy vahaolana ny fifidianana 2018. Fa vahaolana aminay dia hoe ny fanaovana refondation totale amin'ny lalam-pandrenana ahafahana mitondra lalam-pandrenana vaovao. No mafisy ny filoha nasionaly ny atoko androany fa na samy atoko mpanohatra aza dia samy tsy mitovy ny fomba fijery fa samy manana ny fomba hamahany olana. Mitodika manokana amin'ny filohan'ny AFP izy ireo ny amin'ny tokony sy ny fifandresen-dahatra na ny fasafasa eo amin'ny AFP sy ny Tamamy mialohan'ny 7 Aogositra iantsoana vahoaka hidina an-dalambe. Antony tsy vahaolana ny fiantsoana vahoaka satria midika ho famonganam-panjakana ny fanatanterahana izany. Mitodika amin'ny filoha nasionalin'ny AFP sy l'opéradia amin'ny ny filoha nasionalin'ny Tamamy. Ny fialanenina dia tsy vitan'ny Androany Samaray ka angatahanay ny siny fasafasy mialohan'ny hidinan'ny AFP amin'ny le 19 zao satria izay moa zany nivoiziny le hoe hitondra olona an-dalambe ka ho faranana aminay zany dia le hoe firosoana makany amin'ny fandrambam-pahefana. Tamamy tsy manakana ary tsy manery fa ny Tamamy kosa dia manome sosokevitra hoe tsy vahaolana zany. Tsy mitsahatra ihany koa ny antoko Tamamy ny tokony andravana ireo parlemanta ireo satria tsy vahaolana ho an'ny vahoaka ny fisiny. Ireo olona manodidina ny filoha mihitsy ny miezaka manakanto-baravarana no fifandroitam-pahefana. Mbola no mafisy ny filoha nasionaly ny atoko hatrany samy ary filoha ireo fa tsy mitsikera be fanontany ny atoko fa miezaka hitondra vahaolana. Nisy ny audience nangatahany Tamamy fa ray volana latsaka zay. Hatramin'izao dia tsy misy valiny. Nefa miezakazaka mitondra raha-pirenena mandalo fotoasarotra ny filoham-pirenena. Heverinay fa tsy tongany zany audience zany. Ka eto za dia mitodika amin'ireo mpiara-miasa amin'ny manodidina akaiky ny filoham-pirenena mikirakirana zany fikarakarana audience zany. Azo idinareo le tompoky varavarana eo. Ny filoham-pirenena tsy babanareo raiky fa baban'ny olom-pirenena ao anatiny. Ka izahay mampitarika natokanay dia manana didy zahay miresaka amin'ny filoham-pirenena. Ka eto zay dia somary manery mihitsy ara hoe ataovy zay honanay sy ny filoham-pirenena tompoko. Tsy adala akory zahay miteny lava, mitady vahaolana, mitondra nanjara biriky mavitrika ny Tamamy amin'izay le hoe mpanohatra mitondra makany amin'ny fanatsarana. Azo sakana ny audience-nay. Avy aloha zay amin'ny filoham-pirenena fa manana zo zay ifampiendry sy ifampiresaka amin'izany ray aman-dren'ny firenena zany. Mitodika ihany koa zay amin'ireto cravatte bleu ao anatina parlementaire na chambre basse na chambre haute. Inona moa nataon'ireo olona reo? Mandalo fotoasarotra ny olom-pirenena ao anatiny, mandalo fotoasarotra ny filohan'ny repoblika. Dia tsy ahitana fitenenana mihitsy ve? Na dia mba hitondra vahaolana, mba hitondra hevitra, sosokevitra amin'izao fifandroitam-pahefana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zao dia miraviravin-tanana. Zay ny mahatonga ny Tamamy raha vao andreo e.